Nofinidin'ireo zoky anatin'ny zanak'antefisaka ambany hitondrana ambaive ny ampanjaka iabagny magnampy tsara zanaky randrafisaka nasandratra ny farany herinandro teo ty ampanjaka ty ary asa mandritra ny 5 taona araka ny lalàna ifampifehezan'ny vahoaka antefisaka. Aorin'izay dia mifidy indray ireo zokiny amandrainy ho an'ny solo azy lalàna izay avahan'ny foko antefisaka amin'ireo fokom-pianakaviana hafa mandrafitra ny antemoro ho amin'ny fitondrana ifandovana. Androany ngandro voatokana any zanaka antefisaka ambany zay saharany ngapazaka iabany magnampy tsara iabany magnampy tsara mada voafidy zoky voafidy ndray hitondra ngambay ve hitondra ny matatagna amy zanaka ambotomasy teraky ambalate indrindra eo mifonagna ambotomasy eo anameha io ranga io disika raky volaza zany hagnariary zotany valo ivala anakave isin Suzuki ivala ray iharo zanaka amina zandry io taranaky ny disika raky volaza zany da taranaky randrafisaky eto ambotomasy io da nitokony hatramigny ela jusque sao io ampiasana gn'ampazakany ambaive io hifehy ny lalagnana amin'ny fomba arabako sy teo ampiasany araky didy zay napetraka da 9 taona satria taondraiky izy satrotro 5 taona efatra taona izy mitokona taondraiky izy miandry igny rariny hisolo anazy vilomany gn'asiva zay mahenina taona tokonany. Avy eo amin'ny ampanabaka no ningan'ny fanjakana sy fianahan'ny foko antemoro na misy foko maro hafa aza mandrafitra anatin'ny antemoro ny tetiarany dia miainga hatrany amin'ny ampanabaka ihany hoy ny filohan'ny fizafiana fiombonamben'ny zanaka ampanabaka fitovinany eto Antananarivo Botomasendry. Ny ampanjaka Ratsitakynarivo no zokiny indrindra amin'ny fanjakana antemoro ampanabaka avy ao aminy no nanomezana ny fanjakana masiry amin'ny fandrana entin'ny ampanjaka Rakotobenarivo. Anatin'ny fanjakana name masiry amin'ny fandrana rantsana Rakotobenarivo ity nanandratana ampanjaka ity mitovy amin'ny lanonana natao tany Ampasimanjeva faraony ny volana Oktobra lasa teo araka ny fanazavana ihany. Ratsitakynarivo no mpanjaka zokolo indrindra amin'ny ampanabaka dia Ratsitakynarivo no nagnome zara fahefana fanjakana tamin'ny Rakotobenarivo Avosranambe. Rakotobenarivo io masiry amin'ny fandrana ka ity andehanasika androany ty amin'ny fanjakana ambaive mitondra titre fanjakana namea ity fanjakana antefisaka rahotra dia ransany masiry izy ty. Ny fanjakana misy atao amin'ny ny ampanabaka dia azo lazaina maromaro ihany. Ty zao atresika zao dia sy misy valaka amin'ny zavatra natrehana tany Ampasimanjeva tamin'ny 23 Oktobra satria ny fanjakana zay nasangana tao nasandratra tao Ampasimanjeva dia ny raiky avy amin'ny masiry fandrana havanty olo nasangana sandratra roanty zany Rakotobenarivo. Ny raika dia Vohitrindry amin'ny Fandalava zany izay ransa mangaiky ny Ratsitakynarivo Vondava Tatanana ambany. Lalàna nivoatra nifanaraka amin'ny fitombon'ny taranaka ny fifandobiasam-pahefana amin'ireo rantsan'ampanjaka masiry amin'ny fandrana sy Fandalava fa tsy fandovana tony avy amin'ny fototra. Efa nipetraka nanaraka izany ireo tao Ampasimanjeva mitovy amin'ny ty tao ambaive ity ary mbola arahin'ireo rantsana hafa mifanaraka amin'ireo fototra ireo. Izy ty moa zany rafitra ara-drazana tagny ampiantohana tamin'anomboana ny fitondrana ara-drazana arabako dia niainga amina mpanjaka anankiray. Ny mpanjaka rehefa mandeha ny volana mandeha ny taogna mikisaka ny fahelan'ny fotoagna dia miteraka ary mitombo ny taranaka ary ireo taranaka reo dia misy fotoagna raha tanàna raiky nisy ny antohan'le mpanjaka dia mitombo ny taranaka dia misy mamorona tanàna hafa ka mbola taranaka le mpanjaka avao ka avy amin'izay mahatonga ny hoe mametra ny fotoagna ny taty afara ty amin'ny ransana satria
le taranaka efa miparitaka dia ifandimbiasana ny adidy sy andraikitra ka ohatra ny ranjeresika zany na ny anosika nany ny atefisaka amin'ny raha ohatra le nasandratra teo dia eo amin'ny 5 taogna ny fempotoagna itondran'olo anakiraiky rehefa vita zay de miapita amin'ny taranaka hafa koa samy mandray anjara mandova ny adidy nentin-dray aman-dreny ka izay mahatonga anazy ferany mba samy mandray anjara amin'ny adidy mavesatra fitondrana ny bakon-drazana sy ny fatrangea ireo taranaka samy taranaka satria tsisy hafa efatra materaka ny agny amin'le fohy be kozy de mametraka hoe zay maty osoloana satria ireo zany no ny aingan'ny didy sy ny fisipoka mitondrany zany fanjakana nentim-paharazana zany ka mitazona tanteraka ny vakoka zay mipetraka ao dia mipetraka zay maty osoloana na ny tao pasy manjeva ary izay chambrance mangaika avy amin'ny Rakoto Benarivo Masiry Fandragna sy Rastakonarivo avy ao Voindava dia samy miferana ho 5 taogna koa io tsy sitrapondra olo reo nametraka ho 5 taogna fa tsy maintsy nitodidoana akagny Amatotagnana ao amin'le fohy be mipoiran'le fokon'olo le fanjakana izy ireo ka rehefa nifampidinika dia nametraka tolérance ireo mpanjaka zokolo fohy be dia Rakoto Benarivo sy Rastakonarivo hoe mavesatra nitondran'io ke nareo taranaka efa maro aleo samy mitondra satria samy managna ny asana ka sy anareo rery ny taranaky ny andriana ka farafahakeliny satria nangataka reo telo taogna de ozy izy ny Rastako tam'izany raha ataonareo telo taogna io de nefa raha an'io zazakely mitondran'io satria vetivety le fihodigna fa ataovinareo 5 taogna io be fa voafenareo mba hoe efa olony dehibe olo maventy no manolo amin'ny magnaraka 5 taogna foana koa ny fomba nitondrana ny fetra fitondrana le tagny apasy manjeva nanome voninahitra lanonana sy nanolotra asina tany toerana ihany koa ireo solon-tenam-panjakana avy amin'ny ministeran'ny mponina sy ny mpanolontsaina ny gouvernoura amin'ny faritra vadivavy fitovinany ho fametrahan-danja ny fanjakana ara-drazana any an-toerana